alohan'ny resana zay sokatsotra zay dia tsara ihany aloha ny hoe aiza na manavaka ny hoe tokantrano fianakaviana akonana ary fianakaviam-be. Ny tokantrano moa zany dia fiarahantsika manala fa fiarahaminan'ny mpivady. Ny fianakaviana fiarahaminan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ny ankohonana dia fitambaran'ny olona rehetra izay adidiana ao amin'ny tokantrano. Vady aman-janaka, ray aman-dreny, havana sy zanakavana, mpanampy. Ny fianakaviam-be dia fitambaran'ny olona misy ny fifandraisana noho ny razana iombonana na noho ny fanambadiana. Ka ny aina iombonan'ny mpianakavy zany no fototra ijoroan'ny fianakaviana. Fihavanana no itsotsika azy izany hoe fampifehezana sy famatorana mifahatra amin'ny aina iombona amin'ny mpianakavy. Ary sady mahatry zany no tsy azo fanana ihany koa. Ka io fombonam-piainana io ary no mahafianakaviana ny fianakaviana. Volavolainao ny firaisapo, ny toe-tsaina mampanahy itovitovizana, ny soatoavina iombonana. Ny mampivelatra azy kosany dia ny fananana iombonana, ny fampitsimbinana, ny fampizarana mata sy masaka. Noho izany ary dia hoe singa fototra mahavelona ny fiarahamonina ny fianakaviana. Ao anatin'izany ary miditra le hoe akohonam-piangonana. Ny fiangonana dia fiombonam-piainana mampiray mpino amin'ny Kristy sy ny mpino samy mpino. Natenatr'Andriamanitra tafaray amin'ny Kristy ary veloma mifanahy masina. Ny Eukaristia no mandrafitra sy mamelona amin'ny fianakavian'Andriamanitra sy maha piraitam-po antsika. Voantso sy voahiraka ho sakramenta amin'ny fiangonana ary ny sokajy fototra kristianina sady mampirisika ny laika handray anjara amin'ny vatana amin'ny asa pastoraly. Misy fototra telo ny faharan'ny mahasokajy fototra kristianina azy. Voalohany ny fampiofanana sy fanentanana tsy tapaka ny mpino rehetra isan-tsokajiny. Ohatra ny ataontsika izao dia ny filoha le any amin'ny quartier any misy mendraikitra amin'ny vatana ary miara-miasa amin'ny kambana. Averimberina moa io fiofanana io. Ka eto amintsika mahazo arivo zany dia efa nisy fiofanana vitsivitsy ihany efa natao. Faharoa, fanomanana olona tsara ofana sady mahalala tsara ny rafitra vaovao sy makatoa azy ary mahay manentana ny hafa. Ohatra ny fivoriana sy ny fotoam-pivavahana. Efa manao an'izany antsika rehetra amin'ilay aina mamelona ny sokajy fototra kristianina io. Ary ny fametrahana fandarana asa lavitresaka, voafaritra sy mipaika. Taridalana zany no memparosy anatanterahana an'ireo eto ary iarahana menka fanatanterahana azy toy ny fananganana le vaomera. Misy vaomera efatra ao. Vaomera amin'ny finoana sy ny tenin'Andriamanitra antsoina hoe vafite. Vaomera amin'ny fampivarana atao hoe vafa. Vaomera sosialy antsoina hoe vaso ary vaomera amin'ny fahamarinana sy fiadanana atsitsika hoe vafafi. Ka ireo rehetra ireo zany dia misy fiofanana daholo. Ary izay fiofanan'ireo vaomera ireo dia ny alahady voalohan'ny volana. Dia reto ny zavatra tsara ho fantatra amin'ny akapobeany hoe inona sy inona ny tena ainga fototra hampiombona azy ireo satria fiombonam-piainana izy io. Mampiombona aloha zany dia ny tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny baiboly. Zay le mampiombona ny sokajy fototra. Noho izany fianakaviana rehetra aloha zany dia tanina hanana ny baiboly satria io ny lova omena antsika taranaka. Io ny teny anaran'iray zakaintsika zaza-pandimby, zanaka-pandimby. Boky mirakitra ny tenin'Andriamanitra ny baiboly. Teny manentana sady mamelona ary mamelombelona ny finoantsika, mampatsiaro ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Voarakitra ao ny fanekem-pihavanana nataon'Andriamanitra tamintsika olombelona. Voatanisao ireo vahoaka voafidy dia ry Israely. Natao ny vahoaka an'ireo nafahany tamin'ny fanendevozana mba ho tonga vahoaka mpisorona, mpaminany ary mpanjaka. Imbetsaka no nampatsahy izany tamin'ireo vahoaka ny Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Ny faratapony ny fanekem-pihavanana io dia ny fahatokavan'ny zanany ho nofo
izay natera-be vavy ary ny anaronona tamintsika. I Jesosy Kristy io zanany io, izy no nanambara ny tsiambaratelon'ny ray tamintsika. Nambarany atraizatray zary fa Andriamanitra ray dia be fitiavana. Mifidy olona hiara-miasa aminy izy dia ireo apôstôly mpianatra. Nafony ainy ny hery no azy ireo izy ary namela orom-bato lehibe ho azy. Tsy manam-pitiavana mihoatra izay mahafony ainy ho azy izay tiany. Mbola mitoy ankehitriny izany fiantsoana hiara-miasa amin'izany ka mivita batema rehetra no antsoina hiara-metina amin'izany, hiara-miaina amin'ny teniny sy hiara-mifampizarany tenany. Izany hoe ny sokajy fotra kristianina zany dia toy ny jiro manazava ao amin'ny sokajy fotra ary iainana ny Kristy. Tsy afaka misaraka ny jiro sy ny baiboly eto. Zany ny mahatonga hoe rehefa mivory dia asiana labozia sy baiboly ao. Io moa dia manambara fa hoe iraka manelo ny fiarahamonina misy ianao araka ilay teny Jesosy hoe ianareo mpianatro ny fahazavany tao zao tontolo zao. Fanasina eo amin'izao tontolo zao isika ka mila fanamby amintsika izany. Fanasina izany hoe manome tsiro. Inavy ny karazana tsiro ary omenao, manodidina anao dia ho faneva sy ho rehareha amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ilay sokajy fotra kristianina hoe inona no ambara eto. Io sokajy fotra na tena joro io zany dia pastoralin'ny dioseza io ary iainantsika dian'izao sahady ny fiainana mankany ny tany nampanantenaina. Ny tany nampanantenaina atao amin'ny baiboly maro dia maro izy ireo ary ny toerana ao matetika alantsika ka ao anaran'ny sokajy fotra kristianina. Ka isika dia hoe mpandova ny tany nampanantenaina raha anisan'ny fanomanana zany io sokajy fototra io. Ny tany nampanantenaina fa iny dia tany mamokatra, tondradronona matetely, tany lonaka, afaka mamelona amin'ny fiompian'izy ireo. Inona kosa ny tany nampanantenaina amintsika amin'izao? Ny toerana misy antsika tsirairay avy dia isitraka-Andriamanitra ho tany nampanantenaina, hampamokarana amin'ny fitiavany indrindra. Hafatra napetraka Kristy zokontsika tokoa talohan'ny andao zany ireo mpianany dia nametraka teny hafatra izy manao hoe fakatiavanareo toy ny tiavako anareo, ary ny afantaran'ny olona fa mpianatra anareo dia raha mifakaty. Noho izany ary ny tena mpianatra Kristy dia miezaka ary mampanjaka ny fakatiavana. Ary zay hoe fakaty dia mazava azy fa afaka miombona. Fiombonana zany dia famantarana izy tamaso hanehoantsika fa eo anivontsika Kristy mpampiombona. Izay ny tanjona amin'ny fananganana sokajy fototra kristianina sy amelombelomana azy. I Jesosy izay voambarina afafy ho antsika no tany lonaka isika ka raha hoe ao anaty fiombonana isika dia afaka mampamokatra any Kristy. Izay no fanamby lehibe ary ao anatin'ny sokajy fototra kristianina mba hahafahantsika miaina fiombonana fakafantatra fanakaiky bebe kokoa any an-tanàna fa tsy sanatriny vava hoe ho tombo mpitarabato vinam-bava ka mifirainy vava hafa ny ataony tena hafa fa hoe rehefa fiombonana dia fiombonana lavorary. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les autres. Je vous laisse la paix.
de ny anentanako indrindraindrindra am'izao hoe fanomanana ny fionambean'ny ankizy any Morondava zao a sy ny fanohanana ny tanora zay anao JMJ eto amin'ny diocèse na Antsirabe ka ny anomboako azy de momban'ny ankizy fanomanantsika ray aman-dreny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny fiangonana de efa voalaza fa misy solitena ray isaky ny quartier makany Morondava atoanantsika izy ireo ankizy 12 taona 13 taona 14 taona no mantsika amin'ny akabeany izay anefa tsy mahasakana ny ray aman-dreny zay afaka mandefa ny zanaka antsika mandeha makany Morondava mba handray ny fiofanana sy ny endrika fanabeazana de ao anatin'izay ny hoe maika ary tsy maintsy andraisantsika fanapahan-kevitra indrindraindrindra ny fanoratana ny anaran'izy ireo ka amin'ny farany amin'ny 12 jiona zany no fisoratana anarana farany ary fandefasana ny listra sy ny miampy ny vola R1 ariary isaky ny ankizy na ireo mpiaradia azy koa misy mandeha makany de mandoa mitovy an'izay ihany koa zay no aloha ny maika de maika mila haingana de ao anatin'izay fanomanana ny ankizy zay de manainga tsika menakavy isika mpiara-miasa isika ray aman-dreny mba hanohana na ara-pitaovana io na ara-boly io zay zavatra rehetra zay hoentina manatanteraka n'izay fionambe nasionaly ny ankizy any Morondava zay de misaotra makasitraka amin'ny zavatra fanohanana rehetra ato amin'ny eglizitsika satria hita tokoa ny ezaka atao ary hita fa tonga nofo eo amin'ny fiainantsika ny hoe maha eglizy fiombonana atsika de misaotra makasitraka de amin'ny maha eglizy katolika atsika koa de anetanako indrindraindrindra mba hivelomantsika ny finoana ka ny finoana zay arahantsika dia mivelona indrindraindrindra amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta tsy afaka misaraka ireo araky ny ifanetana ny ombeniombeny fa ilay tenin'Andriamanitra ihany no ankalazantsika amin'ny sakramenta ka misy ezaka lehibe zay hoe hivelomantsika ny finoana izay dia ao amin'ny fandraisan'ireo tokantrano ny sakramenta ny mariazy na ny sakramenta ny fanambadiana de anomboantsika an'izany atao ezaka atao hoe sosialy ihany le izy na tsy hoe misaraka amin'ny hoe mariazy aty amin'ny fiangonana fa mariazy ara-panjakana dia ho tanterahana io ny soram-panjakana zay irahantsika eto amin'ny paroasy amin'ny 4 ny volana May amin'ny 8 sasany no tokony ho tonga eny aby ka ny fanaterana ny dossier moa de tokony herinandro mialohany io de ao anatin'izay no anetanana antsika menakavy mba hanotrana anazy ireo ary hitondram-bavaka ho anazy ireo ary ny fandraisana sakramenta amin'ny mariazy moa ety amin'ny paroasy Sainte Thérèse Mazoarivo ataontsika amin'ny lamesa amin'ny 7 sasany de hoentsika ambavaka izy ireo araky ny tengy teo satria misy 520 tokantrano izy ireo ny miomana de mba ho araky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny araky ny riny fiangonana no ho azon'izy ireo dia ny faharetana tanteraka ary omena an'izay tsodrano avy amin'Andriamanitra izay sy ny fahasoavana izay ilainy de misaotra atsika makasitraka makatelina fampatsivana kely tamin'ny 9 sy ny 9 avril lasa teo tsika de nandray ny sapakazon'ny tanora nisy afatra avany amin'ny veka zay natsikaritra fa somary vitsy ihany itsika tanora tamin'ny fotoana iny ka noho izay indrindra no antony sy ny fanetanana mafimafy kokoa amin'ity manaraka ity satria tsika de andray ny JMJ any amin'ny volana Ao any ka noho izany de tanina itsika tanora rehetra tsy akanavaka 14 taona ny miakatra mba ho tonga amonjy anio JMJ io zay atao eto amin'ny Antsirabe ny fotoana moa de amin'ny volana Ao araka ny voalaza teo manaraka izany koa de fisorana ihany koa ireo rehetra zay nanohana tamin'iny sapakazo iny sy zay nanohana tamin'ny reny hetsika zay efa natomboka ireny amin'ny fikarakarana amin'ity JMJ manaraka ity de tiana ho tsindriana eto hoe inona moa no atao amin'ilay saronan-karona izy io zany de adidy vokatry ny fon'ny fianakaviana tsirairay mihitsy
amin'ny fanitarana ny tranon'Andriamanitra, fanitarana ny fiangonantsika na ny salle d'œuvre izay ho amboarintsika eto Mazoarivo. Any tanana antsika izany hoe izay fohinao dia hipetraka ho an'ny taranaka amin'ny fandimby. Izay foana no anetanako ny olona rehetra hoe izay ataonao amin'ny fiangonana anie tsy mba very satria isika izao dia mandalo ihany. Fa io fiangonana izay ho tarintsika io dia hipetraka ho an'ny taranantsika foana. Ary araka ny fivoriana moa dia hoe hosoratanao amin'io fiangonana io mihitsy ny vita amin'ny fianakaviana tsirairay mba ho hitan'ny zafikely sy ny mandimby rehetra any ary izany asa atao izany moa dia tsy ilana valiny eto ihany fa Andriamanitra no mamala izany. Ka na ny asa fantatsika fa tsika dia efa mazoto efa nanao be dia be kanefa mbola tsy ampy izany fa tsy maintsy mandroso foana ary fantatray ny fahazotoantsika rehetrarehetra kanefany mbola misy tsy ampy dia tsy maintsy miteny amintsika hoe mahazoto foana. Na asa hafa izay ataontsika maika avy amin'ny tranon'Andriamanitra izay ho atao olany andanitsika izay dia aza kivy fa mandrosoatra. Ny fotoana farany amerenana an'io saronan-karona io moa izany dia mbola tsy tena voafetra hoe hoviana fa samy miandry fotsiny isika mivonona mandrakarivo. Aza miandry farany fa zao dia efa manomboa fa ho lazany eny ihany izany hoe amin'ny volana izao no anaterana an'io soratra amin'ny fianakavianao io tsy very mandrakizay io dia efa miomana. Ary raha misy mbola tsy nahazo izany ny saronan-karona any amin'ny karite tsirairay avy any amin'ny sokajy fototra dia manatona ny président sokajy fototra avy hatrany dia izy no makany amin'ny mopera maka ny saronan-karona ho antsika fa tsy maintsy mahazo daholo fa aza matahotra. Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres.